ny fotoana sarobidy zay tokotraonay hafanay voninahitra anao hafanay misaotra aminao ny amin'ny fahamezana sarobidy zay tokotraonay dia tsy fa ny fanainao masina izy moa zany no mendrika atotosao zany fahamezana zany izy moa zay no mety toerana zany fanay masina zany izay zay maloto ny fanaotana tsy fanendrenay kanefa dia tongo tehirezy manakariva ao aminao zany ary amin'ny fotoana ty dia mangataka aminao zay fanay masina manazavanao ny fosiny sainay hahafanay mandray ny teny hahafanay miaina zany teny zany hahafanay matovo zany teny zany hampangino ny feo hafarehetra amin'ny ranomasina sy mahosina matana zany Jesosy amen. Ampifaliana riavana miara-manantsika rehetra tratry zao andro pentekosta zao andro sarobidy satria atsiarovantsika ny fanomezana Andriamanitra atsika fanay masina Andriamanitra namonjy atsika ary tsy namonjy atsika fotsiny izy fa mametsika koa fanay masina zay nataona atsika handray zany famonjeny zany io zany dia miaraka atsika rehetra tratry ty andro ty afaka mamevonahitra Andriamanitra tsy famindrehana tsy raray avy afatsika mamevonahitra Andriamanitra amin'ny teny ty fa fahasoava Andriamanitra regary io zany dia miarabanao ary mirara mirary iasany fanay masina mahery mandrakariva amintsika ka afatsika mitoetra famonjeny Jesosy afatsika niteo zara zany famonjeny zany zay no mila fa tarinatsika ny texte na teny zay anjaratsika ny teny io ty dia tsy aizaka ao amin'ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fatelo amby roapolo ary mitsara hatrany andininy faharoa ambin'ny folo filazantsara araka Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fatelo amby roapolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo fa amin'ny mandro lehibe ny andro ty dia ataotsika hitsanganana koa ny zonga fa sy folo amby zato hira fa sy folo amby zato andininy voalohany any vity zay dia tsika ny teny zay tsaratsika tsanganarysika manao hira fa sy folo amby zato andininy voalohany. Ary ngetriny fa lasa taminareo aho dia nitsombola toy zany
fa mba ho fantatry zao tontolo zao fa tiako ny ray ary arak'izay nanodiny ray ahy dia izany no atao mitsangana andeha isika eto. Amen. Ray masina manamasina ny amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo mandrakariva reny fiadana sy ny fahasoava avy amin'Andriamanitra ray antsika Isy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Anisan'ny fikasana amin'izao fahalebiazako izao miahita sy iaona ny mampianatra faizay. Inona ny any dia isaotra azy ireo aho, te hanolotra te fakasitrahana azy ireo aho, satria izy ireo taiza, izy ireo ihany koa misy nanabe, izy ireo ihany koa nampita fahalalako ahy ka nahatongay amin'izao toerana misy an'izao. Mahatongay tsy isan'ny paty ka ampakain'ny olona fa misy mampianatra iray zay resantsika rehetra, iray zay ny kristianina rehetra dia tsy izany fa fanay masina izay nampianatra antsika zava-tsara be indrindra dia tsy fa famonjenandriamanitra, tsy fanfanavitana vitan'i Jesosy fa raha tokoa moa ka vitany famonjeny Jesosy kanefa tsy mino zany tsy mandray zany very maina fanay masina zay maneho fitiavana amintsika, fanay masina zay maharaka manakariva amintsika ka na dia misy aza ny fotoana izay mahavarena atsika, na dia misy aza ny fotoana tsy atsarovanntsika ny fitiavan'Andriamanitra, ny fanay masina miasa amintsika ka mitaona antsika mba hanahy ilay ray be fitiavana, mba hiantorana amin'ny Jesosy ilay mpamonjy antsika. Ary eto dia ambaran'i Jesosy ny mahasaraka indrindra izany fanay masina irain'Andriamanitra ho amintsika izany. Hoy izy fa ny mpananatra dia ny fanay masina izay irain'ilay ampianarana, izy no ampianatra anareo zavatra rehetra ary hamatsoranareo zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Ny fanay masina no ampianatra antsika ny zavatra rehetra, ny fanay masina no ampahatsiaro antsika ny zavatra rehetra izay nambaran'i Jesosy. Ampianatra ino no fanay masina? Ampianatra antsika izay tsy fantatsika dia tsina fa ny fitiavan'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra izay namonjy antsika satria tafasaraka tamin'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra izay mamelona antsika satria olombelona antsika ary fampangana nometsika ao antsika, fitiavan'Andriamanitra izay manolotra antsika manaintoana famelan-kely koa sy izy-kelina manak'izay. Io ny atao fanay masina, mampahatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mampahatsiaro antsika fa Andriamanitra nandrayntsika ho zanany teo amin'ny batisa masina ka ahafahantsika miantso hoe Aba ray. Tsy tsapan'ny olona indray ray izany sarobidy ny asa fanay masina izany, tsy tsapan'ny olona indray ny sarobidy izany fanomezana tongotr'Andriamanitra izany. Hanka vitsivitsy kokoa ny mamonjy Pentekosta raha hoarina mamonjy Paska. Io fahita io naizanaiza tsy atiana fa naizanaiza rehefa Paska dia betsaka kristianina tonga mamonjy tompo-vavara, fa rehefa tonga Pentekosta mila roa zany satria tsy tsapan'ny olona zany fanomezana sarobidy atotr'Andriamanitra izany dia tsina fanay masina izay toetra tsy hoe miaraka amintsika fotsiny fanay masina fa mitoetra ao anatin'ny mino fanay masina. Fahasoavana izany izao mpanota mahantra tsy mendrika ny toerana fanay masina no endry ny toerana. Jesosy manambara izany ny fanay masina ho eo ho ao anatinareo. Fahasoavana ny toerana fanay masina amin'ny tsirairay avy aminao ihany koa. Ny anjaranao dia mandray azy ary mamela azy tsara. Jesosy eto manambara fa raha tonga ozy mananatra dia ny fanay masina izay iray amin'ny anarana dia izy no ampianatra nareo zavatra rehetra ary ampahatsiaro nareo ny zavatra rehetra izay nolazainy taminareo.
mampianakatsika fanamasina. Raha tika temiaka dia izy mametika finonan Jesosy toteraka dia manambara itsy ny fahaizana na ny fahalalako any no aisaka finonan Jesosy mpamonjy azy tompo fanafanay masina no manazava azy amin'ny alalan'ny teny dia tsy inona fa ny filazantsara. Raha fahaizana tokoa no ahavantsika ny miaty amin'ny tany mandroso no be indrindra dia tsy aty no manam-pahaizana no maro. Saingy fantatsika fa maro tsy mandray dia tsy manaiky asa masina fa ianao kosa vaovao mahafaly ho anao ampatsiarao tokoa aminao enyty fa ny fanay masina mampianatra. Tsy mahafantatra momba ny famonjena, tsy mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra anao, tsy mahafantatra ny famonjena izay toetr'Andriamanitra anao dia ny fiainana mandrakizay raha tsy ny fanay masina mampatsiaro kosa. Fanay masina mampatsiaro antsika ny fitiavan'Andriamanitra. Ny fanay masina mampanantsika hino an Jesosy ary toetra amin'izany finoan'izany manakarivo. Ny anjarantsika dia manaiky ny fitariana fanay masina. Ny anjarantsika dia iay manakariva ny ten'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra reny ihany no fitaovana na fisapasoavana entin'ny fanay masina miasa ka mahatonga ny olona kely. Raha mijery ny andro Pentekostasika araka ny teny izay nivakina teo tamin'ny asina apôstôly dia hitantsika fa ny ten'Andriamanitra no torina natonga ny olona reo bebaka rehefa nirotsaka ny fanay masina. Mandraka ankehitriny dia mbola miasa antsika ny fanay masina. Ny anjarantsika dia mazoto miaino ny ten'Andriamanitra sy teny velona tokoa hiasany fanay masina ka mahatonga antsika hino an Jesosy mitombotsika sy mpamonjy antsika ary manomba antsika toetra amin'izany fombizany. Fa tsy izany ihany masina fanay masina fa fanay masina ihany koa manome antsika fiadanana. Eto Jesosy dia manambara hoe ny fiadanako mety ho anareo tsy tahaka ny fanomeziko izao fananareo mikatsaka fiadanana izao izao. Saingy tsy fantany hoe inona amin'ny atao hoe fiadanana. Ho an'ny sasany atao hoe fiadanana dia fahazahoana izay rehetra ileny foana. Ho an'ny sasany atao hoe fiadanana dia ny fisian'ny fandream-pahalemana. Marina tokoa izany ny lafimia fa tena mikatsaka izany rehetrarehetra. Saingy na dia milamina aza na dia tsy misy aty aza misy olona mbola ao anatin'ny telotelo ihany, misy olona mbola ao anatin'ny tahotra ihany. Ny fiadanana marina dia isika miara amin'Andriamanitra. Ary raha jerentsika ny teny fotsy izany amin'ny hoe fiadanana dia fihavanana hoe isika miara amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra izay manolotra antsika famelan-kely, ilay Andriamanitra izay mampitery antsika, ilay Andriamanitra izay miaro antsika amin'ny ratsy rehetra, io no vita fihavanana antsika ka ahafahantsika mitoetra amin'ny fanay masina mampatsiaro antsika fa vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ny fanay masina no mampatsiaro antsika fa Andriamanitra mamela heloka antsika. Zava-dehibe izany ihany, zava-dehibe satria na Davida tao voninahiny dia manambara hoe sambatra ny olona izay voavelany, sambatra ny olona izay Jehova eny. Ny fanay masina mampatsiaro anao fa Andriamanitra rainao dia mandray anao mpiavaka mamela heloka ao. Ary izany no ahafahantsika manana ny fifaliana maro. Ny fifaliana hitako izao fifaliana ivelambelany ihany, fifaliana pokaty mandeha mifaly olona mamonjy fety isan-karazany nanona isan-karazany. Enina dia amin'izao andro Pentekosta izao azy makany amin'ny diskoteky isan-karazany ihany izy. Fa rehefa vitsy zay indro fa fa fifaliana izay atoko sy fanay masina antsika kosa fifaliana mitoetra ary tsy fifaliana velambelana tsy miankina amin'ny zavatra ivelana izay nanantsika fa fifaliana anaty
Mila minandriamanitra antsika vokatry ny fatapatsika ny fitiavan'andriamanitra. Ny fanahy masina ndrikin'andriamanitra mampidina ny fitiavana ao antsika hoy Paoly apôstôly. Saingy izany ihany izany fanahy masina mahatonga antsika hanam-pifaliana fa izy ihany koa no mampahirantsika ao anatin'ny andro sarotra. Fa amin'ny maha-olombelona antsika indrindra mankatsikana antsika dia mandalo tsarotra tsika ndraindray, mandalo tsarotra tsika ary manolo izany dia hizy reraka. Saingy ny fanahy masina mampatsiaro antsika ny fitiavan'andriamanitra, mampatsiaro antsika fa ny Andriamanitra raitsika dia tsy mandahotra, mampatsiaro antsika fa Jesosy eo amin'ntsika manakariva araka ny tokony izay tamin'ny anapa izay. Io mahatonga antsika manana ny fiadanana tokoa ka afatsika mitoetra manakariva eo amin'ny Jesosy. Afatsika mitendaka mitsoka fa izay hoe raha izaho dia fantatra fa velona manafitra zavatra nao min'Andriamanitra izany fanahy masina izany, ka manolotsanao ny fiadanana maro. Fiadanana dia tsyna fa ianao miavana n'Andriamanitra rainao. Fiadanana tsy fa ianao miavana manodinanao, ianao miavana amin'ny ankonanao, ianao miavana amin'ny fianakavianao, ianao miavana amin'ny mpianakavy finoana. Fa raha tsy miavana amin'ny manodidina antsika isika tsisy fiadanana. Isika za vela iny kanefa isika ao tokantrano sanakisika tsy miavana amin'ny ankonana na koa tsy miavana amin'ny fianakaviana. Zava-poly zany ny fanahy masina mampiavana antsika amin'Andriamanitra, ny fanahy masina mampiavana antsika manodidina antsika ihany koa. Ary io no ambaran'ny Paoly apôstôly raha mitanisa asa fanahy masina izy hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana. Tsy fahaizana teny tsy fantatra, tsy fahaizana fantatra, tsy izany no asany fanahy masina voalohany indrindra fa ny fitiavana. Anjarako manontantena, anjarantsika manontantena hoe movy a manaiky izany asan'ny fanahy masina izany ato anatiny. Fa ny asan'ny fanahy masina voalohany indrindra dia mampiavana antsika amin'Andriamanitra ary mampiavana antsika ihany koa amin'ny manodidina antsika. Ny asan'ny fanahy masina faharoa dia mitaona antsika na manome antsika ny fiadanana. Fa eo ihany koa ny asan'ny fanahy masina dia tsinona fa fitaomana antsika ho tia any Jesosy. Jesosy dia manambara hoe raha misy aho dia hitandrona ny teniko izy. Raha misy aho Jesosy dia hitandrona ny teniko izy. Hay ny fitandremana any Jesosy tsy lalana izay ahafahantsika manatona an'Andriamanitra, fa fanehoantsika ny fitiavana an'Andriamanitra izay mandray antsika, izay mamelona antsika, izay mamonjy antsika ihany koa. Raha misy aho Jesosy tsy haitsika ny tia azy, fa mazana dia ny tenantsika ny titsika, mazana dia ny zavatra ny tany ny titsika, ny zavatra mandala. Fa ny fanahy masina kosa dia mitona antsika ho tia ny Jesosy, ary dia ny anaterahana izany dia atsiarovana ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Isika tia koitraona apôstôly satria izy efatsika taloha. Indraindray zanaka Israely dia manampy izany fitiavan'Andriamanitra izany, ary izany fanadinoana ny fitiavan'Andriamanitra izany misy tokana nefitra mahatonga azy ireo mitodika na miara amin'Andriamanitra ka manompo sampy. Fa rehefa ampahatsiarovy mpanompon'Andriamanitra misy an'izany ora tsosoa hoe toy izao ny fitiavan'Andriamanitra nareo. Tanysainy Josoa amin'izay fitiavan'Andriamanitra ny zanaka Israely ka fitiavan'Andriamanitra any Abrahama, any Jakoba sy Isaka, ary nitantanan'ny tompo'Andriamanitra an'izy ireo ihany koa hatrany Egipta mandrapatonga tany amin'ny tany Kanana. Dia hoy amin'izay Josoa hoe izany ary fitiavan'Andriamanitra koa avidinareo an'io vidinareo na Jehovah Andriamanitra na Andriamanitra Kananika. Fa raha izay sy ampona kosa hoy Josoa dia hanompo an'i Jehovah izany. Rehefa ampahatsiarovy mpanompon'Andriamanitra toy izany fitiavan'Andriamanitra dia hoy ny vahoaka rehetra hoe izany koa no an'i Jehovah Andriamanitra. Ny fanahy masina mampianatra antsika, mampatsiaro antsika
men'Andriamanitra zany fanay masina zany mampatsiaro anao fa tian'Andriamanitra nefa tian'Andriamanitra ianao satria izany amin'ilay tompona nafoy ny fahadisolenao teo amin'ny asa tsara izany fanay masina zany mampatsiaro anao fa tian Jesosy ianao ka na dia mpanota mahanitra anao satria tsy miafina amin'i Jesosy ny momba anao rehetra na nieritreritry ao azy dia mbola tianao Jesosy manampy anao manakalefa izy ny fanay masina mitonanao hoe raha izany fitiavan'Andriamanitra anao atolorin'Andriamanitra zany fonao tsy mitady zavatra hafa ohatr'izay Andriamanitra fa ny fonao tian'Andriamanitra kotra azy mba hanjakany Jesosy tokoa satria ikendren'Andriamanitra amin'ny famindrena tsy misambatra mandrak'izay ihany fa ny dia ihany koa an'i Jesosy manontany an'i Jesosy amin'ny teny ary manontany anao ihany koa moty azy hoe moa Jesosy ve no manana toerana indrindra ao anatin'ny fotoketra ray avy mony sitrapoky ve no raiky amin'ny fiainam-pandavanandro sa sitrapony Jesosy moa sitrapony Jesosy ve ny arahinao sa sitrapony izy fa ny fanay masina hitaonanao amin'ny mba tia Jesosy tianao Jesosy ilay nafoiny ay nandatraka ny rano fanakefana anao dia tompony ampaherentsika manakarivo ny fanay masina hiazonantsika manakarivo ka hitoerantsika manakarivo ao amin'ny Jesosy ilay tiaty fa sambatra manana Jesosy mandalo zao fiainan'izao sy filany jaona tokoa fa izay manao sitrapon'Andriamanitra maharitra manak'izay ny sitrapon'Andriamanitra dia ilay miankepo miasan'ny fanay masina anakenao miasan'ny fanay masina voninahitra hoe n'Andriamanitra raha fanay masina izay azy tamin'ny miketraka ho azo manak'izay amen raisoa ny fitafiana ny fitiavana